Atolotry ny radio Don Bosco ho anao anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe famaizana mahery vaika. Nosoratany Benjamin na feno sora herinanjary velo Benjamin. Ho velominy Antsaravaka sy Ony Mianjanirina ary Anjariliva miaraka amin'ny Rakoto sy Sinez. Nandrofeo sy nanatotosa Tovazana mamonjy. Bezany io stanimba izy efa tamin'ny vomaraina. Ay fe sao dia mba maninona any tatary neny a. Olona mbola tsy salamana izy iny e. Fangary moramora ty hanomana ny fianaranao manendafy. Rehefa avy any ary izy mbola andeha hivarotra ny anjara lovany any Ambaribe hamelona ny volanao satria mbola misy eo amin'ny valo hetsy ariary io ngeny tsy feno amin'ilay vola e. Ay mo. Efa misy olona hividy le izy dia anio ny fotoana. Mampalahelo anahy mihitsy tatary neny ka tena hitako hoe miafy mihitsy izy mba hatafitanay ankizy. Ka atao ahoana zany ny fiainany. Mamelo ny zanaka ihany koa ka tsy maintsy miditra amin'izany. Esorana an'Andriamanitra ary ianao nahazo mention très bien tamin'ny fahafahana fanadinana. Eny loha e. Ary mbola nahazo ny voalohany koa tamin'ireo ankizy efa ho 3 nanao ny fifaninanana. Dia izany moa zany zao ny tena antony andehananao any an-dafy. Iny tsy maintsy miantoka ny vola sasany ray aman-dreny hoy sisa ny talika izay no mahatonga ny rainareo tsy mandry andro tsy mandry alina loatra an'izao anie. Tena hafa mihitsy tadindry neny a. Izay aloha e. Tsy mba mitarain'izany na dia mafy aza ny mahazo azy. Izany mihitsy izy ka tena raim-pianakaviana mitsinjo ny ankohonany mihitsy izy. Na fahay azy mantsy retsy ny nanositosehanyireo mpiretam-po taminy azy taloha. Naleo ny nanana ampopo hiasa fa tsy hangataka. Marina aloha zany e. Finina mihitsy moa no mahatonga ny be sermonina lava atao trano ity rindra. Tsy hoe be sermonina fa mba miteny andrialy amin'ity ndribe famaliana ny dada sy neny ato an-trano tiako. Tsy vitan'izay fa mbola kamo mianatra ihany. Tsy mba eritreretindry mihitsy ny manjohan'ny dada sy neny manao ny haintso zavatra amin'ny fitadiavana ny saram-pianarana ianarantsika. Indrindra fa ny anao. Fangamo izy rery ny ray aman-dreny manao ohatran'izany e. Adidiny ray aman-dreny rehetra angizao. Eny adidiny tokoa. Tsy laviko izany. Fa everindry fafidiny ho azy moa ny hantra ohatran'izao ka mahatonga antsika sahirana. Sa hodindry faniny izany rehetra izany. Ka asany izany e. Inona moa no mampiasa sainana amin'izany? Moramora kely ny vavandry fa ny fantatro tsara fa raha misy tsy mahay eo an'izy mivady ireo dia indriny vao mafindrindra eto an-tany. Foazina vao mifo. Ateriny eo ambo fandriana ny vary. Sasany neny ny lamba. Tsy mba ohatran'izay vehivavy rehetra. Sady tsy malala ny atao. Ka ina nefa ny makarary ny andohandry amin'izany e. Sa efa ho any an-dafy koa dia miseho milay a. Tsy reare fotsiny izao no andehanana any. Izesita koa fa hoe tafita dia anindriny aty ambany vohatra fotsiny. Diso be izany eritreritry ndry izany. Izany ho vainy toe-tsaina fa tsy ho lasa lavitra amin'izany ndry. Ao koa fantatry-ndry tsara fa ho soa ny tokantranontsika ny andehanako any fa tsy ho fireharehana sy fandrinany aty ambany vohatra velively. Izy aza mivarotra sakabelo nga. Araleo ihany ny tenanay fa inona moa izay tambany vohibavy e. Fa maninona moa no ambany indriny tena ndry e. Aza mba misaina zavatra negativa izany ry va niara teo tafita. Ho vainy fijery ho pozitiva hatrany dia ampanarao an'izay ny fiainana sy ny zavatra tao. Be filozofitsy. Lasa fa eo ndry sy nevim-petsindry e. Mampalahelo mihitsy. Vao kely izao sahady ilay zandriko dia efa izao ny toetrany. Vao classe de 4e. Sady eo anatin'ilay fotoana fialan-tsakana mihitsy. Eny e, mino fa mbola iova izy any andro.
Anaka ay ve ohatra n'izao zany ity vato zany tena mahagaga marina rehefa jerena kaikaiky ny fiaramanidiny tony de ngeza be ohatra zao io de manidina ko moramora reny fa mamena avelao aloha dada mba hitanaka ary neny aizany de hoe ny atambary foana kosa ve ndry koa resy fa hony marina ho ahy fa aizy fa niantsy niaraka taminareo be ampo e lazainy fahiangarana hony izy lasa ndre daholo ny vola be olona ho lasa vadim-bazao ny toanana mandreraka mihitsy mba masika tsara nareo mitaizan'inao fa soa de hibabikitra tsy fidiny any ka zay vao sahiranao nareo lozy zay aloha fa efa iomana monja fiaramanidina daholo ny olona ary tadasineny eny anaka mandra-pona de mirary soa ary aza manao vizaka loatra tsoa mory dada fa nga io azo teneniny zany ny azy rehefa andeha hiasy zay de tsy maintsy na vizana be takin'iny azy eny re anako nrenonareo anga mahagagy ndre finakoto mampitomany andririndra faly loatra ary tadasineny zany tsy tokony isorana azy nareo de tsy maintsy miteny any eny tena misaotra ary dada tsy maninona anako saika namony ainao mihitsy ianao mba hatongavako amin'izao diako zao tsy nitandro sasarana na andro nalina vitanao hatramin'ny varotra tanyrazana mihitsy aza no fitiavanao tsy mahatato-poko zany dada sineny misaotra anao ary neny nanohana ny dada tamin'izany rehetra izany tsisy izorana kirindra ianao mpame hafaliana ho azy raha reraka izy mpanohana azy raha mafy ny asany dada sineny tiako loatra nareo oko zay rindra nefa tsy maintsy misaraka aminareo mba ho soa amin'ny fiainantsika zany mihitsy ka zany mihitsy ny tena marina mametoky anareo ary dada sineny fa tsy maintsy ho tonga amin'ny tanjona kendreko tsy maintsy ho avy ny masoandro mihiratra ho atsika eny anaka fantatray ny fahendrenao de mahatoky anao zay mahatonga nanao sorona ny zavatra rehetra mba hatafitanao anaka zany mihitsy veloma anaka de soavaty ary mahay rehetra de mibava mandrakarive velomak'isombonay koa soavaty zany zanako zany mafitaso ny fianarany sotra ary neny zay ary velomy dada sineny eny anaka maloratra rehefa tonga any fa ahoana moa tianao tirivany any tsy mianatra foana everinao fa moramora ve ny mitady volanaovana nikolasinao sy ny kojakoja mandritra ny fotoam-pianaranao ianao nge no antaniko rovany ahy za nefa efa manao ny haiko tsy ho zavatra mihitsy amin'ny asa ataoko mba ahafahanao mianatra nefa ianao to manao atrambona be zany amerina nalabaka ny ianao mba mieritreritra ve ianao ty sa inona mihitsy ny ao anatin'ny lohanao rovany ka zangy ery dada matoto tonga ny ampianarana de manao korany ivelany fa tsy hoe mandehandeha akory angamo moramora zany hoe analabaka zany aminao ka eny fantatro zany tsy mety eo amin'ny sekoly ianaranao ne zany mbola misy ora-dalàna tokony hovonjena ny ampianarana sady zany fanaovana akory zany ny rovany ivelan'ny fotoana ianarana fa tsy hoe ao anatin'ny fianarana ataonao andavanandro kosy taraiky be zany ry dada efa indroa amin'izao ny zany ho analabaka de mbola tsy ho afaka indray ve de tsy ho afa-baraka io ny taona mandroso raha teo zahazy efa indroa koa ny nanala BBC taloha vao afaka na farafaratsiny tokony nanao candidat libre ianao raha nieritreritry an'izao fa tsy mety zao ry vania sao de tsy manao korokosa ary no ataonao ana ry vania afahafa mantsy zao programanao zao zany ko iza koa veryneny de amitaka ny tenako fanadinana ne io ka tsy mandahan'izany ange zay fa mba ianao tsara aloha ny fanazavana tato ato zay de intelo isan-kerinandro ianao no manao koro sady zay efa mila ondra andro tontolo de hany foana
mba lazao amiko kely ery fa ny aho hoe otinona ny vola lohanao any isan'andro dia aiza ianao no mahita volanaovana an'izany hitanao tsara ngamba fa somary sahirana tsika amin'ny fitadiavana ka ny namako ry neny no mandoha vola amin'izany a ka iza le namanao mba sy efa makaty kely eo fa mila miresaka aminy efa fantatra ny ray aman-dreny zanak'izy izany koa ve fa hoe miantoka anao ny zanany zao no izy ry fa ny ento any amin'ilay toerana fanaovanao koro fa mba te eona amin'izany papanao koro anareo izany fa maninona koa nefa raha tsy mila vaninareo zavatra efa milamina izany ka mbola korontanareo amin'izay reraka lasa fa sao dia taraka zao misy ranoro manara maso an'iny ianao manomboka zao rehefa tsy manao kory zany iny fa mifanadalan'ny lehilahy fotsiny dia ajanony tsy anatra avy hatrany fa tena manderaka fotsiny za koa ne mba nieritreritra an'izany aleo mihitsy ny tena jerena izay ataony any fa sao dia hibaby-kitra any vao zavadozaka izay aloha fa andeha monjy asa kely ahy dia reto aloha nikarama tamin'ity volana ity dia mba halamino tsara ny fiainanareo fa misy asa ataoko izay any Antsirabe any dia tsy miverina eto raha tsy afaka efatrandro any ho any dia mba homano kely raha matoa azafady ny etako fa amin'ny 2 ora tolakandro eo ny ano anainga mandehana ary ataoko vonona daholo izay ilainao misaotra fa zao aza mitsitsy mihitsy ianao amin'ny fitezana ny vany fa sao dia taiza safy kely tsy fidiny eto eny re ary mandehana fa sao dia taro ianao eny avokoa nami ny fanaty atiana tampoka nataony tata sy neny iny ka inona reny tetika manaraka za nefa efa tsy mifantoka tsony amin'ilay fianarana fa lasa te ahita amin'ny Parisy foana tratra aloha iny ny korelanao an-trano dia ahoana inona indray no hevitra aleo rangaha aloha andeha hanatra ny ampianarana narotsaromana ny zavatra tao aiza moa ilay taratasy sandoka ny lazaiko fa nataoko tany amin'ny dokotera teo ty etoka voapetrapetraka indray ianao Andriamatotalehany io tsy mahalala ny vany tsy misy mifantoka ny fianaran'izany tsony eo rangaha avy lao tsofony rivotra any mahita tetika tsy anaovany examen foana za koa ve tsara tare ohatran'izao dia hiaritra hianatra mandritra ny 5 taona any raha tsy vendranako sorindra ka nanahoana ny fianarana tany an-davitany ndray vita somatsara ihany ve sa nisy olana ndriky dia tsy mba nampiomana akory dia mba nitsenainako mariny salama tsara aloha neny salama ka andry manahoana salama ka fa tsy tea nahirana anareo ary neny zany ve arak'ireny taratasy alefako aminao reny foana moa dia zotra tsara ny fianarana tsara zany sady niezaka ny asa ny anatra mba hisy volangoniko entiko moa dia tia tanindrazana ihany zany ary isaorana lehibe Andriamanitra fa raha mbola nikarakara ny fodiko dia efa nisy orinasa izay nanaovako demande satria nandefa tolotrasy ry zareo ie tsara kosa zany na afa-po azy ny fahitany dosiako rehetra sy ny diploma ananako ary dia voaray avy hatrany ana dia mbola tsy nisy fionana mivantana azy mba fampiresahana tsotra fotsiny ndray sady tsara ny toerana misy amin'ilay orinasa ndraiky amin'ny herinandro miditra eo makany amin'ny orinasa io andamina ny zavatra rehetra ndray zany afaliko endry neny zay keto efa tena sahirana mafy mihitsy amin'ny fiainana tsapako indrainareo moa iny manao mission lava iny indraindray taraiky any efa oro volana nefa tsy dia mahafa-po loatra ny karamany
Ty mission vao faran'ity zao no aingana indrindra hatramin'izay satria efatr'andro fotsiny. Raha tsy misy andreo fambolena nataoko ireo aloha dia efa nidiratra foana izay. Ny hofatrano enjehana, ny saran-dalana iray nareo isan'andro etsy an-daniny, ny sakafo entiny manginy fotsiny, ny écolage ny vania, ny vidiny jiro, ny vidiny rano, tena manahirana rindra. Zany veriny izy daholo a. Zany rehetrarehetra izany. Aza matahotra nareo fa efa tonga e. Zany mihitsy aloha e. Tsy ataoko verimaina akory ny ezaka rehetra nataonareo atafitana ohatr'izao. Marina kisa. Tena nampy anareo arak'izay azoko atao a. Tena misaotra rindra, misaotra indray ihany aloha amin'izany rehetrarehetra izany. Nefa na izany aza mba jereo koa no avy. Eny e, fa hony marina ho ary neny. Aiza ho avy any amin'izao e. Lasa any an-trano izy e. Mety amin'ny 12 any ho any izy vao mirava. Zany ve? Ka zao no izy rineny a. Mitondra entana maro be any. Zany? Ie. Saingy tsy nentiko aty fa najanoko any amin'ny hôtel daholo. Na ny vola rehetra azoko tany koa aza satria isaky manao stage izay dia mahazo fanampiana foana moa. Ay kosa? Ie. Dia nangoniko ireny ary nentiko aty. Saingy tsy nentiko vola mivaingana fa namprimiko any amin'ny banky daholo miampy an'ireo karama-keliko. Ndray rindra. Eny e, ka zao n'izy rineny a. Eny ake? Aza mbola miteny avany alo ianao hoe tonga. Zany? Fa telefony eo aloha data. Dia aleo manao fotoana ny ivelantsika rehefa iona. Ny antony mantsy dia izao e. Eno fa ahoana? Nareo ihany ny toetra ny vaniako. Tsy atao maso mahita vola. Ary siko hitany ihany koa ireo entana rehetra nentiko ireo. Satria tena tsy mahatoky tanteraka ny vania izy ary neny a. Na dia raha vaviko azy izy dia fantatro tsara mantsy izany. Sady olona kamo izy no tetika any amatam-bonina fotsiny eo amin'ny fiainany. Zany veke rindra. Mba hafandraisany eritreritry izany a. Dia aiza zany indray no hipetraka ka? Efa misy trano man'ny orinasa rehefa tafiditra miasa ka. Ay kosa. Fa zao rineny a. Miomana aloha ianao dia ndaotsika ho any amin'ny hôtel nametrahako entana. Ay. Andray tsisana ny resaka e. Fa tandremana izy zao dia fantatry fa ny fa tongavako any. Mbola nara-maso azy mantsy a. Eny ndre. Ary aloha iomana kely ako. Tonga dia mba loary aloha io vary eo ambony fatana io fa efa masaka kosa angamby izay ohatrany efa manitra izany. Dia saroma eo anaty body fotsy eo dia rehefa tonga fa ny amin'ny mamana loaka fotsiny. Andana ary fa ataoko izay rineny a. Yo. Ora matoty fa izy no andehanantsika ato amin'ity trano be ity Ndao e. To tena mpanan-karena be mihitsy anie ny tompon'izy izany ranoro e. Zany? Jereo anie reto fanaky. Saro bidibe daholo reto izy a. Fa angana hitasatra anato za tenao e. Misy olona mifanao fotoana amintsika re ranjato a. Ko maninona raha ianao rery nandeha taty e. Efa hoe amintsika ao. Ka nisy olona vao niresaka tamiko anie tamin'ny maleriva fa mba hikarama mamoaka entana amin'ny kamion za io e. Tena hoe mba andoavana vidin-jiroko. Ka zany ty mafy koa fa mamenatr'olona. Fa mba zaka entana ohatry ny ahoana moa tenao efa mahiany fitadiavany ity. Nga amin'ireny misy entana 10 kilao zany raha tsy 50 any amin'ny 50 kilao any daholo. Moranora. Fa za ty zany ve dia iverinao fa dia tena kely aina mihitsy kosa e. Ary mba moramora ho mangina amin'izay fa izay le olona fa tamy. Dia izao tandremo tsara ny fihetsika ao olona masika be zany. Zay marina. Ohatra ny matahotra anie zany ranoro e. Matahotra iny. Ka marina tsy hamenatra zao fitafitsika zao ko. Ny tongotra vakivaky. Ny tanana mafy be amin'ny asa. Ny tena mahi. Aloha misy andeha ka marina ho. Dia kay ianao fa sao dia tapatapaiko be eto ohatra e. Izy azy efa mba miandry antsika tato nefa olona mihaza be sy mpanan-karena beko. Zany. Tsy hitanao nga reo sakafo naterin'le mpanampy reo teo. Sakafo avo lenta mbola tsy fahita mihitsy.
Ary fa foty vava fa misy menaka tamin'le fromazy ty. ka aiza zay mosary eto anefa meo ty aloha ny saron-taona iny mafako tanana sy vava ka meo ty iny aloha I ohatra ny taratasy ny orongorona iny fa mafana vava reny fa zavendrana bia. taratasy ene io e I aleo angalako azy fa mandriraka mihitsy. ino koa zany Fa aingana. Dia aingana ho a. Iny le olona fa malaky ianao. eny Zay, dia mipetra tsara. Tandremo sao dia mikofokofoka eo. eno a Zao rehefa miditra eo izy tonga ianao dia mitsangana dia miondrika sady miteny hoe manaja anao ny indrem-bavy lehibe sy manakasiny. tena enjana indray ty marina ko Oranjato ino fa miditra izy mitsangana dia tenenao amin'izay. manaja anao ry andriam-bavy lehibe sy manakasino Dada, fa inona zany lazainao zany? fa toto Dada, hitako ihany dada. Lofiniko dada ka. andray marina Dada malaky. ny zanako fa ahoana zao e fa ahoana zao ranoro Lafoko indray ianao Ranjato tamin'iny zany ankirindra. ianao ty ranoro anao zay anapaka ny lalan-drahako mihitsy ka marina Fa nataon'iny dada e. Sady lasa antitra kely eriny e zany dada zany. ka izao ane anake lazainy fa madama masika be onny ato sady manakasina mandreraka ay ka ny zanako avainy an-dafo ny tonga Ay zare zany. Tena nanaovan'ny sinema indray zany dadako. tsy ka naninona re ianao anaka raha mba nandefa taratasy mialoha dia nitsenainy dady Fantatro ny fahasahirananareo ry dada sy neny sady ny tena marina koa dia tsy mbola tiako fantatry fa ny any fa tongavako. Misy antony gavana matoa amin'ny teny an'izany e. Ka aoka tsy olazainareo azy mihitsy hoe efa tonga eto avelao aloha ifamolaka kely izay roa e. Mino aho fa mbola tsy miova mitoetra ratsiny izy hatramin'izao. ka izay aloha dia marina ianao anaka iny hitanao iny dia hatramin'izao sady mafilony tsy azo teneniny So fa tonga ianao anaka. Fa manahoana aloha ny asanao zao e. tokoa. Mba tantarao amin'ny rainao amin'izay aloha ny dianao sy ny asanao e. Ay ve aleo ary aloha tantaraiko anareo ny fiainako sy ny lalana ny lalovako sy ny fandehan'ny asako e. Dia avy eo tsika mandeha mitety trano be ty mijery ny efitra rehetra ato. fa ono anaka fa Efa fantatro izany fanontanianao izany ry dada. Fa eno tsara aloha Ino tsy mahandro tatana mihitsy ianao ka Reo ny sakafo hoano raha mbola nony dia aza manao voky be vavony reraky ny asa io Neniko anokanjo ry dada. fangaro reninareo ty atsony anaka tamin'iza lasa mahikely Mba mahazo inona fa mahandriraka edy zany. Fangano verina zazakely zato izy ry dada. Alefa sore anaka. Dia izay fiainana ny lalovako dada sy neny tena mahavarina izy zany anaka ary ono ahy ohatrinona moa zany miofanititra ny be hipetrahanao ty anaka nahoana raha trano kelikely nipetrahany tsy lafo be loatra ve miofanity rindra dada. Tsy trano ny faiko ty fa ny vidiko. Ahoana tsara hoe orindra ty ve tsy Lafo be ve? Tsarovo ry dada sy neny fa nitaiza olombanina nareo nanory lalana tsara ho tazomiko izany ary nahitako vokatra tsara rehefa nampiariko teo amin'ny fiainako. rindra Eny ry dada, vola damosina noho ny amiko ianao. Tsaroko tsara fa raha nanangom-bola andehanako tany an-dafina reo vady dia ianao indrindra ry dada ny fomaraina tamin'ny roa nandeha nioso tanim-bary mba hameno ny vola andehanako. Tsy vita an'izay ihany fa mbola mivarotra tanin-drazana ihany koa. Tsy manana ninina tsony nareo noho ny amiko. Natao ny fianakaviana ho fimehezana aza fa hoe
tsy ilevina tanindrazana tsony angamba hony hafa. Tadidiko daholo izany, ary izany indrindra no nananako ampompony herenako. Na dia mafy aza ny lalofako araka ny tantaraiko anareo teo dia miaritra satria mbola misy dada sy neny ady mafy any. Andray anaka, tsara fo loatra ianao, rindra keliko. Neny tsy fotoana an-dranomasina izao e. Efa tapitra izany. Eny anaka, misaotanao. Tena faly loatra ny foko maheno an'izany tenina izany. Manaraka izany sy dada sy neny dia izao. Na dia tsy fomba sy tsy azo atao aza no misaotra ray aman-dreny dia tsy maintsy ataoko izany satria nareo ny lakana ny ampitako. Na dia na ilangilany rivo-doza sy nanonja mafy aza dia nahatafita. Fa tsy teny fotsiny no entiko misaotra anareo mivady fa ty misy taratasy meko anareo. Raisy hoe. Zinda, taratasy in'ity anaka. Eno Taratasy n'ity trano be ty ry dada sy neny Nividiko io ary nataoko tamin'ny anaranareo mivady. Ary atolotra anareo satria dada sy neniko nareo. Zinda, ahoana tsara anaka. Sery dada sy neny. Na mafy voatsara tamin'ny tany tsara nareo e. Nioto ny voka ny sahady nareo izao. Ary manaraka izany dia ity misy taratasy mbola 20 tapitrisa ariary omeko anao ry neny Andray? Tsy fantatro izay mba zavatra tianao atao fa izany hoe tsy miantokanana sy mamboly anana ho fitadiavam-bola tsony fa raha amboly ihany dia mba atao fialam-boly sy atao loaka kely. Andray rindra marina. Dia mikasika ny dadandray Ahoana anaka? Fantatro fa mahay mitondra fiara sy mahay mikojakoja ianao. Dia efa misy kamiona afarako avy any Allemagne any. Ahoana izany rindra? Ka ho tonga amin'ny herinandro io izay. Andray anaka. Entinao miasa amin'izay tianao. Raha mety aminao moa dia miara-miasa amin'ny orinasa isako ianao ka mipaka entana ny eto masina ho an'ny orinasa sy mpandefa entana. Ohay dady. Akombony kely aloha vava fa aza mitonaka kely eo ka. Manonofy azany sa ahoana Tsongy kely aloha izy ry neny Tsy manonofy misy. Eo amin'ny orinasongona fa variana be ty. Andray, tena fa gagany ty anaka. Rindra, fa ohatrinona Ny karamako ve? Vola euro nangoniko daholo izany Izany? Taty vao natakariko vola gasy. Ary raha ny karamako indray mba tsy azo tenenina kosa e. Dia ahoany? Efa ny avy avelao aloha ifampitady kely izay roa ka aza hidiranareo mihitsy izay ataoko aminy. Izany? Ary tandremo sao dia fantany hoe aty misy plan efa nieritreretiko izay ary tsy maintsy ho tanterahako. Tandreminareo mihitsy miditra amin'izay ataoko fa avelao izay roa aloha no hiresaka. Eny anako. Mbola tsy azo ampisehoana arena oatra izao izy fa tsy zakany toetrany izao. Tonga iny dia manaonao foana sy hanitsaka mbola velona mantsy raha fantany izao. Eny indra fantatra izany. Tazy izao ry dada sy neny mila rahanareo tsara izany hoe izay lazaiko izany nataonareo e. Dia mino tsara ary. Fa mifiry moa ianao tianaka no mirava. Mba direo ny famataran'andro io amin'ny valora alina ny zao ry vaniahy Izay indray ilay sermonina fa tonga. Izany sakafoko fanoana izany andreraka tsy fita fa hoe manomana fanadinana ka mbola be tatasika ihany. Io reny valinao e. Ohay le ty fa ahoana koa ty sakafo anana fotsiny ty? Marina tsy ravim-boatavy fotsiny izy izany. Misy voanjo tsirairay. Ka io ny sakafontsika ka atao ahoana ary? Ry dada sy neny sao dia heverinareo fa kanakana ary ano omenareo anana sy voanjo. Ndre? Fangana ratsy miasa e. Fa aiza ny vidinanany? Ry vaniahy. Ka nalain'ny tompony ny taninanana dia tsy namboly tsontsika. Rainareo koa voaroka tamin'ny asany dia izao.
Ahoana koa ary izany? Fangaro indra tsy manana vola lefy. Olona ny andafy ve nama dia miaina fotsiny ihany. Lazao azy rangazo olana izao a. Raha tsy hoe nga efa nanambady vazahany kala. Vania, afolavitra ve anaka isy amindona kosa? Zaho kosa aloha tsy hinana an'io e. Aleoko matory amin'izao. Ka dia mandehana zaniko. Inona moa no ataona io e? Ary Nicolas koa hoany? Efa voalohako re zany anako. Ary nareo anie izany mahita vola ihany nefa nahoana ny natao sakafo ngana ohatran'izao ny sakafo atao trano e. Ary inona izao ny atao anatin'ny tony vilany misarony tony? Hoatray koa nama, toa mangazo maina efa mafy be. Andeha atory azy. Dia ahoana raha Parisy a? Inona ny sera atao fa mamay be ny ao an-tanànao a? Mamay be ahoana koa e, ha? Fa hoana? Lasa niverina 0 daholo ny sifra ao an-tanàna. Ata voaroaka tamin'ny asany, neny tsy mamboly ananatsony, ary ny tena loza dia izao. Hoe ahoana ka? Mbola tsy nisakafo maraina za. Fa efa hatry ny malariva tao ny ravim-boatavy misy voanjo ny sakafo. Zany ve? Ka tsy krima be ve zany Vania? Zany! Ndao aloha nareo entina mihinana vary amin'anana zany fa sao dia toraneto ka idiran-doza eto ny bandika ndao mihitsy. Izay mihitsy. Mila miketrika zavatra azy tsika fa ho faty raha zao no mitoy. Tsy koa zany e. Misy raha azo atao foana fa ndao aloha atao voko be nareo fa sao dia tsy mifantoka amin'ilay sera tokony atao eo. Sura mihitsy. Ndao ary e? Ndao. Azoko tamin'ity kamera kasety daholo aloha hatreto ny fisian'io tovolahy io. Tena naomby aloha nitetika voalohany fa lasa ny sakafo vary amin'anana e. Nohona tany an-trano tany izay. Andrasako eto ambany lavarangana eto. Reny fa nivoaka. Ary miramira ny hariva ny azany a. Mino fa nisy zavatra niresahany reto tao. Mbola tsy fotoana nantsonana azy aloha izao e. Dia ho any amin'iny mivarotra voatabia akaiky ny fianarany Vania aloha. Dia ao anaty fiara aingana aloha hanova endrika dia hanao tonga aloha any. Mandeha tongotra ireny ka izany tsy maintsy ho tonga aloha. Reny fa tampy. Tsy fitafianao ry Vania io. Tena mambenatra mihitsy. Olé, fanakaiza ilay mpivarotra sigara teto ivelan'ny vavahady teto e. Ohatra ny lasa mpivarotra voatabia indreny eto. Ahoana koa ary zany? Io efa mitonaka eo alohan'ny vavahady. Izany fomba fitafin'ny retim-pianatra reto e. Eto ivelan'ny vavahady daholo ny ankamaroany vao mampiditra tabile. Na menatra marina. Izao ve dia tsy hitan'ny tompony andraikitry ny sekoly e? Sa ve rehefa mandoa kolage fotsiny dia izay? Vania. Olé, ary miantso anao nge le raha matompivarotra voatabia zany e. Ohatra voatabia rotoko kely fotsiny nge no midiny ty raha matoty e. Sady amin'izay voatabia lositra kely daholo. Fa iza koa io ry Parisy a? Ohatray? Tena ineny io marina. Finona koa ary ny ataony eo e. Anala baraka tsy ireo anke raha tsy merika daholo ny ankizy. Ohatra ahoana e? Fangafatatro raha matoa io? Reo voatabia reo koa ve dia andeha eto e? Tsy azoko misy. Vania a? Avy aloha aty amin'eny e. Neny?
io ve nyreninao ry vany a raha matongo tsatoka fotsiny eo. io fa tsy sa malatona. Tena menatra amin'ny ankizy mpiara-mianatra aminy. Mba marenina ianao raha matoty fa tsy manala-baraka na eo a. Iza koa ny zanakao eo. Mitapitapitsy. Indray reninao ve dia ataonao ohatran'izao e? Tena hitsako ao voatabianao raha mbola mitabataba eo ianao a. Fa dia vitanao ve? Zay ary tsy ireo tsara rehefa hitako tsaka toreto voatabia efa lozitra reto. Ahoana atonoko eo ka. mba oka kosa ry vany azy mampalahelo le olona io anie mba sakafony izy. Andao andefa raha mantoa mitapitapitra. Azafady anie ry tovavy. Fa iza koa ianao? Raha fahenoko ny antsoantso nataon'ity raha matopo vatro ity dia hoe reninao izy sa Ohatray, fa inona koa nefa nidiranao amin'izany? Raha ataoko ary hoe tsy reninao io fa olona hafa. Dia vitanao ve ny hanimba ny entany ohatr'izao? Tsisy hidiranao izany. Ary ianao ry tovolahy, efa hitanao fa tsy mety ny ataony dia maninona raha sakananao fa tsy navelanao hitsahany ohatran'izao io entan'olona io? Mba manana fahendrena ve nareo sa tsy e? Mpianatra ve nareo sa mpanimba entan'olona? Fizary ty madama ohatrany vazaha ty. Mba tsara toetra izy zany a. Hitako daholo ny zavatra nataonareo teo. Ary efa niantso polisy aho hijery manokana momba an'ity raim-pianakaviana mba mitady ny anjaranyity nefa dia ataonao reo ohatr'izao. Fa iza moa izany ianao madama andeha andidy amin'izay tiako atao a? Fa nga ianao raha miaraka amin'ny fiara 4x4 luxe be ohatran'izao dia hanindrana fotsiny eto. Azafady aloha madama. Tsy mahazo metsika eo ianao mandrapatonga amin'ny polisy hijery an'izao zavatra izao. Manaraka izany dia ty aloha misy vola 2 ariary ho solon'ny voatabianao simba. Madama, sao dia Ianao kosa mademoiselle mandana aloha ianao miditra any an-tsekoly fa hakanao ihany ny polisy avy eo. Okare madama maninona nefa raha Mangina ianao e. Raha mahatsapa-tena ianao naninona moa raha sakananao io tovavy io tsy hanimba zavatr'olona fa rehefa naheno ny resaka polisy ianao vao mitady ianao arrangement eto. Azafady tsy misy azonao amin'izany eto. Andehana miditra any an-tsekoly fa tsy maintsy ilain'ny polisy koa ianao. Ataoko angamba fa hitanareo tsara ty kamera tanako ty. Azoko ato daholo ny zavatra rehetra niseho teto hatramin'ny voalohany. kare madama, avelao rehefa Mialatsiny madama. Na inonao io tovavy io na inona dia tsy maintsy faizina ny olona manao ny tsirariny ohatran'izao. Indrindra mpianatra fa tsy hoe zolahamba avy mpifokarongony akory. Any amin'ny polisy ianao manazava an'izay tianao lazaina. fampanao lalàna ary ve ty madama ohatra ny vazaha ty sa izy? Tena masika be ny fijery azy. tena tsy mety kosa rangano nataonao ry vany azy. Zao ve nama miaraka amidy ety amin'ny violontsika noho ny tsy fitandremanao kosa. Ksa ve na laly. Fa ataotao tsara ranga fa tsy azo atao reny nefa ataonao fanahiniana. Zao zay anaovany any an-tananara tonga eo izy. Sady tena afabaraka mihitsy fa niraisy ny polisy tany am-pianarana. Ary tsy nanaiky koa ny polisy raha tsy nandohalika ataon'ilon'le raha matopo varotra voatabia. Fa tena reninao marina ve aloha iny Mangina aloha ianao va atory. Soka manontany anao angery vany ahy reninao ve ho iny sa tsy? Fa tsy mahazo resaka ve le rangahy ty Velao aza atory. Mazava. Dia izay re zava-misy tany Ranjato tena tsy napoziko ny zavantranga fenonga ahoana? Fa mba isa zany madama zany dia tsy tonga teo mihitsy ve rindra nefa Tsy fantatro na taraka ny ampiasana tany izy na ahoana fa ny fijery an'izany madama zany ange Ranjato tena hafa mihitsy. Ohatran'ny madama mety izy zany.
sady tsara na ny akanjo ny firavaka teny aminy ny solomaso ny tena nanendrika azy mihitsy ny fiara reny katikati raha vaovao be reny dia oran'olo dia ahoana zany zao natao amin'ny vaniany amin'ny violon zany ka andeha anatitra sakafo any aloha tsika dia ho hita eo ihany ny toyany sa ve ho ampahafantarina ny rindra ka maninona marina raha tsony izy dia ho hita eo izay heviny eny ary ndraso loha allo rindra manahoana ry dada ka midy any amin'ny violon any any vaniara nanisaka ny voatabia midindreninao tamin'ilay zavatra nasainao tao iny zany ve dia anatitra sakafo azy ihany zao izay mivady an'io atoandroko anta aza misahirana amin'izany nareo mivady aleo fahateriko aza makany akory izay nasaiko ataonareo fotsiny ataonareo fa ansisy mbola tsy afaka mandalo any aminareo koa fa mbola be asa zao zavatra zao e ohatrany tsy nisy tonga tatiny tao aminay na ray aza mety tsindro zareo ve sa ahoany reto ny sakafonareo azafady tompoko isaka iny nanatitra nyity sakafo ty azafady zany ranjato zany mbola tsy mahazo meona aminareo ozy izy ny sefo dia ny sakafo fotsiny zany no menanareo aloha misaotra tompoko taezoko hafaingana ary vanona be koa zany ny namany e aingana hoatray marina fa hoany ko sakafo matsiro be ty akoritra dia lasary kokombra dia jus lehibe roa dia bisco aza be fandahatra eo rangafa tonga diano aloha avy eo tsika miresaka fa taiza ary data nahita volany fidianana ny reto e raha ny fikotiako an'ireto sakafo reto angery barisy ka manodidididina ny roa alina noany ka ano aloha ranga sakafo mandamina be zao kilozana be kabary any fataiza aloha ianao anaka tamin'ireny zava-nisy tamin'ny vany nanisaka ny voatabia midiny reninao reny ve aza mbola mametraka fanontaniana aloha e avelao ny ampitsony anambara ny valiny izay asiako ataonareo fotsiny ny ataonareo zao e ny tiako anontaniana fotsiny dia zao nanahoana izay izy tao aorianan'ireny midiny tany amin'ny violon reny mbola mahay vava ihany za mbola ahoana tsy dia nahita teny aloha e sangita amin'ny endriny hoe tezitra mafy dia mafy hatramin'izao milongolongo sy miavonavony efa fantatro voarano nanondraka ny tarehany fotsiny mantsy reny aloha manombo programa manaraka indray zany reniny ravo reny kosa ry vany aleo aloha sary toko mafimafy kisa rety ty dia tahatrako amin'ny fiakarana io reny zay aleo miteny mafy amin'izay aloha azafady rakizy azafady mba miololana kely fa mavesitra be ny entany e ohatra le rangaty koa mila vaniny sa hoany apetrao ery amin'ny sisiny ery aloha rehefa tsy zaka fa za manelikely la rangaty azy hitao eo dia mitady isisika fotsiny eo ao aloha ry vany atsy mafimafy dada miakatra eto fa dia mitady tsy ho zako amin'le izy zany e teny dada marina ho afa-baraka eto raha vao manaiky eto angamba asa izay alovana ankizy aho izy manakapitarika sara eto aleo akikiziko amin'izay fa efa mitady anomboko izany filma izany
ao mba atsoe kely aloha dada vany angeny anao e aza mitapitapy eo rangaty iza koa ny zanakao eo amo atoseo e sa misy favoazana ianao saritorery eo any ianao e hita fefa tsy vita mbola taritina ihany ko de tena natositry vany ahemotra le sarety tanana de sahanao fe anaka fihinandray ary ty ataonao tiry vany ahoana ary zany iza marina io rangahy io ohatra miteny hoe dada ny vany nefa vany tehezitra mafy tena tsy azoko mitsy ty zavatra ty marina ka io fa mitoritorina be le sarety tanana marina za kosa aloha tsy analabarahabaritany eto tsy elany veo rehefa tsy vitany jereo reto mpiara-mianatra raha tsy mivandravandra be daholo ny sasany aza maneso sy mibetsibetsika ao ampiko ianao raha dada azafady zay madama sendra zay ankizy ratsy toetra mihitsy ako saotry hatray fa iza koa ty madama miaingo be mitondra skotera manosika saretiny daty ty zaho kosa aloha tsy teo afa-baraka eto ny ankizy ary reto mijerijery somaneso amin'nizato fijeriny zay fa kely sisa raha dada ao fatafakatra oay ary mavesatra be nge ny entanao zany saotry madama fa izakainao madama zafady ary tsy sepitra ve anao tao anatin'iny kasika moto iny sady nanosika amity saretiko tiako efa zatrady aka so ianao mihevitra hoe ohatran'izao dia tsy misy vovokaina misotra besaka azafady fa zao eny madama reto aloha misy vola 2 alina hinananao sakafo amizay dia dia koa misy vola 5,000 nakaramanao namana nosika rehefa ery amin'ny fiakarana be ry za masy mbola maika hiasa fa ratsy zany dia nampiko ianao madama fa oay nomeny voly data zay aloha fa andraso vetivety fa mbola resaka kely amin'nyretakizy reto aloha io fananalakasika izy fizary izy zany tena madama mbola tsy fahitako mihitsy manao volom-bazaha zany no voloniko misy tamby eo amin'n'ila tarehany avy ary somary manao endrika sonao zany fa iza ty madama iny tena tsara toetra zany la madama marina azafady hoe tovavy nandeha tao anatin'ity kasika modo ty aza dia eniko tsara ny antsoantsony io raha dada mitarika sarety tanana mitondra charbon io fa zana noho ny ianao marina veka izy zany zao no izy madama adalanao ny te hanampy azy eo ka eo ianao no mitady ila ranondranony aminay eto sa ina ny tadiavinao moramora aloha ianao hoe mandanjotra fotsiny ange zanak'io raha dady io ve eo ianao sa tsisy idiranao zany sa adala sy misy fahavoazana izy na hoe efa resy amin'ny fiainana ka mirediredy sa marina ihany no filazany dia mbola tsy tezitra madama dia lasa ianao mandeha ka tsy misy atahorako izay fahatezeranao any mba olona ohatr'izao ihany ve ianao dia hanositosika olona ohatr'izao tsy hitanao angah io atsembohany efa manenika ny lamosiny io nahoana ny dia tsy valianao izy nahoana ny dia tsy rarahinao zara matoty azy anaovana seromonina eto rehefa vita ny nanosehanao saretiny dia lasa ianao miala mbola misy fiakarana be ry aloha ry ka raha mbola te hanampy azy ianao dia ndany fa momeko vola izy etsony namana hanosika amin'ny fiakarana io ka aza manany amin'izany ianao ndre ary to tsy nahateny sady zato ianao andao ary fa ataoko hoe tsy rainao io fa ny fanontaniako fotsiny dia hoe tsy mba manana ray aman-dreny anga ianao no mahasamijery maso fotsiny an'io raha dady io tao miondrika fotsiny zato izy
Maninona no tsy atao ihany le vavabe teo? Raha mba ndrainao nahitanao masoandro moa mitratra ny ohatran'izao eny nebakeba-tany ihany ka tsy misy olona azy ny anteherana. Mba ahoana ny fihetsem-ponao mieritreritra an'izany? Sa tonga ho azy setỳ tany zato ianao? Tsy mahita lasaina. Ary ianao ry tovolahy, mba lehilahy ohatr'izao ve ianao dia mijery maso fotsiny an'io radady io? Sa inona no mahatovolahy anao? Dia tsy menatra ve ianao mijery maso fotsiny azy e? Fa inona kay ny ianaranareo any am-pianarana any e? Sa koa mivoaka avy tamin'ny mivata makazo ianao? Tena mitonaka eto ambonin'ity sarety marina mihaino an'izany fananahana ton'ity madamy ty anyvany azy tovolahy io. Fiza mihitsy azy io e. Tena mahavariana marina. Tena say a. Nefa jereo ty firavaka volamena amin'ny tanany sy ampozonany. Fiza mihitsy ary ty madamy ty e. Ohatra amin'ny mahatonga sain'izany dolo sy zavatra lazainy. Na ny ankizy mpiara-mianatra aminay zavariana dolo ny resaka eto. Jereo koa reto olona mandalo fa dia mijanona dolo. Na lirangampitarika sarety io aza dia lasa tafajanona mihitsy. Izao no izy ry zareo a. Ataoko angamba fa nanaiky hanampy an'io radada manosika sarety io nareo raha hiteny aho hoe mba hampio izy fa omeko anareo ty firavaka volamena amin'ny vozoko ty. Tsy menatra tsony nareo amin'izay fotoan'izay satria misy tambiny le fanampiana tokony atao amin'ny olona io. Fa raha hanampitsotra amin'izao kosa dia ho nofinofy aminareo. Izao ny afatra hoe hovainy tetsaina fa mbola lavitra ny lalana. Mbola tsy afaka nitokonana akory nareo any amin'ny fianarana nefa dia ohatr' izao sady ny toe-tsainareo. Velominareo dia mahazotoa mianatra. Endrika ivelany fotsiny ohatran'ny varahany zatonareo rankizy fa ny toe-tsaina mirehefarehefa amin'ny tany. Totsoahany le firavaka volamena tsara tarehy amin'ny vozony. Fa ataon'inona? Sa omeny an'ireto ankizy reto ve? Fimbininy amin'ny tanana dia entiny manatona ty amiko. Sa ho any amin'le motoskotery izy izany ka? Ty fanomezana ho anao radada. Aza mity fa tehirizy tsara. Madama, fa tsy... Re apetrako amin'ny vozonao hoe... Ahoana? Zay... Ary manendrika anao kosa izany a. Gaga indray izao raha matoran'oro mahita an'iny. Fa ahoana no Veloma ary ngaran-jato a. Iny misy aretanana taminy sy mitondra ninina dia karamao anampy anao fa mbola dezaka be rehefa hikarany-dry e. Fantany ny anarany dada. Ary ahoana ny anomezany an'iny firavaka sarobidy eny any dada. Iza marina ary ty madamy ty. Sa kosa anjelina lefa n'Andriamanitra nampy ny olombelona. Tena nomeny amin'ilay mpitarika sarety tanana le firavaka volamena sarobidy be marina. Inary ny tena anton'izao e. Sa zao le hoe ny tianana tsy mahaleo ny ambinina. Andao andefa tao mivanaka fotsiny eto tsika ka. Fa ahono fa tena rainao marina vindra nga mpitarika sarety iny Efa hoe ndao andeo sa lasa marenina koa ty ianao. Tena tsy mahampino ny zava-misy ranora. Mba adiny tsara ny ty rojo volamena ty mba jereo tsara. Azafady hoe jereo e. Why? To misy litera roa hoe RG? Ie, RG mihitsy ny vakin'io e. Ranora, fifanjifin-javatra ve sa ahoana? Tena fahagagany ty marina. Ary fa ahoana ro any ny tsy tonga teo mihitsy ziny dia isak'izay misy mission tao hoe dia taraiky foana.
zay no izy rovany ah. Sa ve anao sa tsy e? Tonga ange dia chiffre be mihitsy io e. tsy olan'izany Ay. sady le izy ange efa misy mandray fa tsy hoe vohitetavana mpividy. Inona moa no manakana amin'izany? Fa mila mailo be mihitsy fa masika be zao ny polisy mikaroka amin'ny mpivarotra an'izy tony ah. Aiza koa ny ahitany an'io raha atao par silence io e. Eny ary, zay fa dia tonga dia raha pitsy maraina no tomboka any afera. Ok, zay zany Ok ary ah. dia izay ny zava-nisy tana rerindra. Ohatra ny hoe misy irak'Andriamanitra izany foana isaky ny tsy tonga ianao. Ary aseo hoe izany firavaka volamena izany mba jereko. Ty sady jereo anie le litera mipetaka aminy. Ary tena firavaka sarobidy tokoa izany a. Sady ety izy toa misy litera RJ. Dikan'izany ve tsy hoe ranjato e. Ary sao dia mba hakamany dada ihany ary le nanome an'ity dia mody faniny eo dady. Antitra vao be ny tanora marina. Hoanaka. Sao dia mba reny kely rindra no any. Manginona reo fa mandrerika. Iza mahita. Mavazivazy rery dada. Dia ono azy indra. Inona indray ara ny planina manaraka e? Eno tsara indray ary. Efa misy plan alefako niaraka tamin'ny mpiara-miasa mantsy ihany fa amin'ny andro kely fotsiny sisitsika. Indray ariko. Aleolo misotrosotro atsady mitady client vaovao n'ity resaka zava-maty mena ity ozy. Efa nomena nyvany adaolo moa ny client mahazatra no mahavehivavy azy. Jery tsara aloha dia miresaka moramora avy eo. Tovariana be ianao izany. Fangatsy tonga ny namany e. Salama ianao. Madama aloha sa mademoiselle azafady. Efa madama ka. Ay. Nahitanao mitokatokana teto fotsiny aho dia mba nanatona. Za mantsy hisotro jus ato dia izay no nanatonako anao sady mba miresaka e. Za tsy mety aminao. Tsy rano mikopaka tonga namana vo mavomavo ka. Fa nga efa lasa ny komandinao. Ie, efa nataoko teo fa tsy tazanao ko. Ary misy olona andrasana nga zato izy e. Reny koa se ny komandinao ka. Ary ohatry ny anjaran'olondronga izy zany e. Nenao mantsy toa tavoangy keliko dia nataoko misy anjaranao reto. Oay, misaotra mao madama. Samy mazotoa ary e. Ie, mazotoa koa ianao. Fa hono ahy e. Fangatso avy no namanao no tovarim-bariana be ohatr' izany ianao. Mba mijerijery namana fotsiny afa tsy misy olona andrasako ka. Ay ve. Afaka mba manontany anao ary ve zary. Jamanona. Iza koa milaza ny anarana aminao. Ary ninao ka. Ay, izany ve. Ie. Angamo tsy Barisy ny anaranao. Ohatra hoe fa... Fantatro ka. Ny fahitako anao zao dia tovolahy manambony tena. Tia vola. Tsy samandray andraikitra na dia misy zavatra mahafita amin'ny masonao azy. Sady iso fijeriko. Ahoana ary izany? Tao vakiana fotsiny izany toetrako izany. Izao no izy e. Fa raha ohatry ny fiarahanao amin'ny vaniara tsy dia ho voafoaka any am-ponja ianao. Azonao izany. Fa inona no... Tsy misy fahazany e. Efa raha am-polisy izy izao. Ary miandry profray monja dia tonga dia midoboka. Satria mpanao aferana rongony izy. Mampitandrina anao koa zay a. Raha tsy fiainga eo ianao dia tonga dia any am-ponja maka saina. Veloma ianao. Sady aleo andefa lasa kamo be misotro an'ireto zava-pisotro reto. Entso namana dia meo azy e. Hitanao koa ireo olona manao kostara ao anaty fiara ireo. Polisy ireo. Ary efa manara-maso anao koa. Hisavany ao anatin'io kitapo entinao io izy avy eo. Zay fa veloma ianao e. Ahoana ary izany? Ohatra ny lasa ranon-dravy mety fotsiny. Tsy mahahetsika sady tsy afaka mamaly. Dia iza ary madama iny?
Ary ahoana koa ireo polisy ireo? Ho avy eto ny savan'ny kitapoko. Ka izay vao tena tambo. Aleo miala malaky dia ny tsy mbola misy ninina. Aleo eto ny tizy dia manao fialan-tsosy eto ka. Izany madama izany sao dia lehibe fananarana be tary amin'ilay sarety tanana tary. Efa nodinihako tsara aloha fa tsy izy madama somary mainty fihodiran'izay dia manao kavin'olona, manao tsinina ambony ambany dia kasikety mainty, manao solomaso marron dia manao gantanana manga antitra, nitondra motocross avo be izay izy. Sao dia mba polisy izany ry Parisy dia tsy fantatra tsony aloha dia inona no tokony atao amin'izany ka? Hitsoka ve sa ahoana? Marina tsy ho raisy-potsiny ihany tsika. Tena gravy tia marina moa. Andao rangahy ariana ny daholo reso sao dia raikitra ny akisavaka ho tratrany sady tonga dia gadra mandra-pahafaty ange raha vao tratra amin'reto aleo mena an'ilay kliany ambany tsina dia samy miala avy eo ka. Andany ianao raha anao an'izany fa za ohatra ny tsy mahavita tsony ka. Sinareo koa ranga kanosa besy. Andraso etsy amin'ny tsy seza vato io tsy ary fa andeho any vetivety ahy. Angenanao ny any ary mba maiko fa sao dia samborim-potsiny ihany. Kalma fotsiny ho ahy ianao. Miandretsy okey lasa ary aloha. Iny fa lasy Parisy. Aloha tsonoko moramora amin'izay fa ny mangina rery mademoiselle izany Manao ahoana tompoko? Fiza koto madama manao indry tapety. Manao joginina manga ambony ambany dia manao kasikety mitovy amin'ireny polisy ireny. Ohatra fa ahoana ny tovariana tampoka fangamana na olana raha-pitiavana zato izy. Ka mba variana fotsiny fa hono hisaka ianao azafady tia mivany aho fantatra ve? Fantatra ianao ka tsy isy fantatro loatra aza. Olona tia vola sady maditra, tsy mba manana faharetana amin'izay atao, ka mianatra, tsy mpakatoray aman-dreny, miavonavona sady mahay vava, sady izy daholo izany teneniko izany. Fa iza marina ry tia madama tia ny mahalala ny momba rehetra. Vitany ao anatin'ny teny fofy mamaritra ny fiainako. Ity aloha ny karatra raha tianao fantatra Azafato hoe tompoko. Ve ianao tia mba mahay miteny malefaka ihany ary le veriko fa hivatravatra fiavika efa niandry ako. Polisy tokoa. Inspecteur Eva, avant en brigade anti-gang centrale Ambalafato. Fa ahoana to? Fa angama atahotra sahady zato izy. Angamo ianao nanao ratsy ny tonga dia natahotra ka nefa vao nikaratro fotsiny aza no hitanao. Ve misy fetra ihany le vavabe fanaonao reny aiza re izany andeha angatadalana aminao tompoko fa mbola maika hianatra ka tsy tafahetsika eo izany ianao. Ataoko angamba fa hitanao io fiara-mijanona tsy lavitra io. Mino fa tazanao tsara ireo polisy roa manao solomaso mainty ireo. Jereo anefa akopahato fotsiny izy hitanao reny fa tamy. Ka ahoana mademoiselle anaraka moramora sa asiana aminao ty ny tanana vao andeha? Fa ahoana izany hoentinareo tompoko? Fangazana anao ratsy zay sao dia verinao fa atala ary izay nitondra olona tsy nanao ratsy.
Efa ela neny nanarahanay maso anao sy Barisy e. Mpanao aferana rongononareo. Sady iso filazako mademoiselle. Tsy zany tompoko fa Porao ianao manazava izay fanazavanao irovanao teny. Azao dia efa atao veloma amin'ny fiainana hita amin'ny masonao fa hiditra any amin'ny fiainana voagezan'ny rindrina efatra mandrakizay ianao. Satria ny olona mpanao aferana rongony dia mandoto fiarahamonina sady favalim-pirenena. Mazava. Sady aleo koa ianao esorona eo amin'ny ray aman-dreninao rehefa tsy tianao izy e. Tsy ianao io monina nilikilika azy izay ny masom-bahoaka. Ka rehefa mahatsiravina anao izy dia aleo atao tsy ho hitanao tsony. Amin'izay mandry ny sainao. Foana re tompoko. Mijaly re dada sy neny Ay ve mba mahatsiaro ray aman-dreny ihany tianao e. Foana re tompoko. Fa angamba mampalahelo anao indray moa izy ireny ka. Sa voatabian'iza le nitsahanao tsy nanananao antra teo amin'ny vavadin'ny sekolinareo iny. Foana tompoko. Sady izay dia nanaovanao vava-be sy tsaronina nefa dia reninao nahitanao masoandro izao noho ny fanambonian-tenanao sy ny avinavinao. Mba menatra raha matokely a. Ianao efa tsy mahay any am-pianarana mbola manafoka ray aman-dreny ihany. Fa nga moa izy ireny rehefa mpivarotra voatabia dia tsy reny niteraka. Na rehefa mpitarika sarety tanana dia tsy ray andra-kinana. Fantatro ka. I madama mitondra fiara 4x4 luxiny ah. Sa tsy saronao le nananatra anao teo masin'ny mpiara-mianatra aminao? Efa nentiny daty amiko nitatitra mikasika anao. Ary mbola fantatro koa iny madama mitondra scooter nanosika ny sarety tanany dadanao iny izay nanome an'iny rojo volamena ny dadanao iny e. Nahakasika ny foko daholo izany zava-doza tsy fampiseho masoandro nataonao izany satria mba manana ray aman-dreny ohatr'ireny koa ah. Mba mahalala an'Andriamanitra ihany ve ianao ty sa ahoana e? Ray aman-dreny ka afokaina eo mason'olona ohatr'ireny. Izao mety tsy ahita azy tsony ianao fa ho any amin'izany toerana fitsangatsanganana tsona hoe fonja be ny tsy afahazany. Ary andao za tsy izy fa miandry ny trano be finanana mangazo manta sasaka e. Ka re tompoko marina. Aleo re mba. Fa tsy azonao nga ny teniko e. Inona ny amoranao eo? Sa mitetika ny andositra? Tsy hitanao anga io basy miranirano miandry anao eo aorinanao io? Lasa arikala kely a. Ho hita tsara mamazan-doha anao manomboka eto. Izao sady dia afony fianarana, afony ray aman-dreny. Ny zoko vavy anefa izany any an-dafy lamina amin'ny ery. Satria mpakatsoa ray aman-dreny ny tsy fianarana fa tsy mba ohatranao. Losako marina mafy. Sao avo tena tsy afaka tsony. Isary dada sy neny amin'izao fotoana izao e. Rehoana ny ahafantarany any rindra ny an-dafy. Tena polisy marina ka. Reo tokoa efa tonga. So fa vita melon fa ny fanatare. Tena fomba tsara aloha ny fitaovana nentiko avy any an-dafy e. Fanina daholo ny ray tanàna. Hitako eto indray ny adiny dada sy neny. Aleoloha voniny ty telefoniny ity fa sao dia miantso tampoko eo izy ka tratra eo ny nafeniny. Hoe mijery fitaratra farany. Ao tsara ka. Atao masika tsara fotsiny ny fiteny. Andao amin'izay ary. Ahita ny dada sy neny mitomany eto andro any. Mandrosonareo tompoko dia mipetrapetra. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra tompoko. Ka ahoana ny anareo azafady? Feoana aloha dia tena tsy mifakaiza amin'ny feoana rindra. Fa aledarina dia taky ireny olona avy any atsimo ireny. Mahasika be koa izany fijeriny izany a. Ohatra e, fa toa midonaka fotsiny ianao madama. Sa tsy dia maheno tsara ny sofinareo? Tsy izany tompoko fa zanakay ilay tratra nanao aferana rongony iny dia mba mikasa ny Brigadier, enti makaty ilay tovovavy mpanao aferana rongony iny. Mino aho fa zanany iny. Mitovy be amin'iray ny matsy ny endriny na dia tsy mbola hazavainy tsara aza.
Fahoana asif, fahoana moa no... Nahaza be fanontaniana raha matotia. Efa ela izy narahanay maso. Ary tratra ihany ny farany. Dada sy neny? Ny zanako. Fa ny Eh, tandremo a. Tsy mahazo mifamihana. Mijoro eo akaiky ny brigadier eo fotsiny ianao raha kalakely a. Ka inona moa zany ny antony hatongavanareo? Zao re sifo a. Mba mikasa ny... Mikasa ny amoaka azy? Tsy misy hevitra. Efa lefa higadra ny sefa izy. Ary rapitso amin'ny fitora maraina ny aleto. Efa izy fiara-naritra azy any. Andray? Mba mangataka re tompoko fa... Moka kely alorika alakely a. Tsy nanome fitenenana anao afa mangina ianao. sao dia mba misy azo ifanarahana re tompoko. Mba misy fanontaniana kely apetraka hoe ty mademoiselle Iza moa? fa ny atompoko. Hono a. Tena reny niteraka anao sy ray niteraka anao marina ve reo azafady? Eny tompoko. Tena ray aman-dreniko reo. Dada sy neny. Arono a madama. Eny tompoko. Tsy ianao ve le raha matoa varotra voatabia efa lozitra sy ratsy kely teo ambavadin'ny sekoly ny anaran'io mademoiselle Vania io? Eny tompoko, za mihitsy iny. Dia ahoana ozy io mademoiselle Vania io taminao ka? Nanaiky ve izy teo masony ankizy mpiara-mianatra taminy fa reniny ianao? Ary nataony ahoana ny voatabia namidinao? Nandà mafy teo mason'ny ankizy izy tompoko fa hoe tsy reniny a. Ary dia nitsaka tsara ny voatabia namidiko. Sady nitsira tsy rainy mafy tokoa a. Mafy tamiko izany nefa taona moa hoe manana ny adala ny tena. Ka ahoana izany? Tena reninao tokoa ve io ry Vania? Fona re tompoko fa diso ahy e. Tsy izany anie ny valiny ilaiko aminao fa hoe reninao ve io sa tsy e? Reniko tompoko. Ay, mahagaga izany marina. Arono a. Ianao ve ringarainy le nitarika sarety-tanana tamin'ilay fiakarana ivoaka ny tsena nanakaiky ny toeram-pianarany Vania? Inona no nataony Vania raha niteny ianao hoe mba hampio kely data hanosika an'ity sarety-tanana ity fa mavesatra be? Nanaiky teo masony ankizy ve izy fa rainy ianao? Tsy tompoko. Nandà mafy izy fa tsy rainy a. Nafokainy teo masony ankizy fa olona mpisandoka osisiko. Vania, rainao io sa tsy? Tena dadako io tompoko. Mahavariana marina. Raha ny fahitako ny fiainanao mademoiselle dia tsy misy ilanao an'reto ray aman-dreninao reto. Raha tianao masy izy, nalahelo azy ianao tamin'izy mivarotra voatabia izay sady lozitra ny ratsy kely. Toy izany koa ny rainao. Natosika ao ny sarety-tanana raha mba nitaraina ny rainao fa mavesatra ny charbonnetiny. Ka noho izany tsara aminao ny alefa... Fona re tompoko, mandohalika eto anatrehanao ahy e. Fantatra fa diso ny zanako. Adala. Nefa aoka re tompoko. Mitsangany ianao madama. Fangady amin'ny positry ny polisy fifonany. Fitadiavana melo ka ty fa any amin'Andriamanitra rery ihany ianao mandohalika amin'ny fona ho an'ny zanakao. Andray re. Andray ty lozana ampidirinao taminay re anako. Diso mafolo loatra ianao ry Vania. Nanao tsinitsinina ray aman-dreny loatra ianao e. Tsy mba nihaino anatra. Zava-dehibe aminao no voninahitra teo masony ankizy fa nataonao tsinitsinina ny ray aman-dreninao nahitana masoandro mambolana ve anako? Sao dia mba misy azo atao ihany re tompoko. Saoary. Eny tompoko. Avoakako izy raha mifanaraka. Lazao re tompoko fa vonona izay. Lazao e. Eny tompoko. Manana tanàna ray izay any ambanivohitra. Eny tompoko. Vao nividiako izy io. Ary mila olona hikarakara azy. Amboly, amangisoa. Fa efa misy any mantsy e.
lavitra misy an'izy io satria any amin'ny 300 kilometatra miala eto. Ka vonona re izay tompoko, tena vonona e. Fa mba tsy ko fantatra ny karama re raha izay no tafavoaka ny vany ahy e. Ka aloha e, mbola tsy tapitra ny fanazavako. Tompoko. Tsy ilaiko miteny mihitsy nareo raha mbola manazava. Manompo mandritra ny 5 taona nareo mivady sy mandray karama. Rehefa malalaka nareo any dia afaka mikarama isan'andro any amin'ny olona. Tsy azonareo hanina ny vokatra rehetra na inona na inona. Hanivelany nareo raha amboly. Manofa tany fa tsy ny taniko ny ivelomanareo. Ary farany tsy miaraka aminareo any io zanakareo io fa mijanona ety. Mazava ve? Avelao izy anao izay ivelomany e. Tsy aleo ve izay toy izay higadra mandrapahafaty? Raha masary izy fa raha mbola misy fahadisoana ataony dia mitombo 5 taona indray ny fanomponareo ahy. Tsy mahazo mifankahity nareo raha tsy isaky ny herintaona. Ka ahoana? Manaiky sa alefako an-tsefany zanakareo? Sao dia mba tsy rariny re izany tompoko. Ay, andao nareo mivoaka azafady. Ento any amin'ny violon any io vany ahy io brigadeer. Ka re tompoko. Miandro ny fotoana hidirany amponja raha pitsy. Ka re sefa miangavy manaiky re izay. Ay kosa. Manaiky re izay tompoko. Tsara izany ka. Zao ary. Tompoko. Tsy moditsony nareo fa anio hariva dia miala eto. Misy fiara tsokoaka nareo mivady eto izao. Ary misy trano hijanonanareo mandra-piainganareo. Fa vany ahy kosa afaka mody sao dia izao. Ndao ary ohatray. Fa ino reto mampianahana anareo e? Sa te ho any amponja? Mifamina amin'izay ary. Hidy io mipirao brigadier dia avelao reo fa anao veloma eo aloha fa afaka herintaona vao hifankahita. Andao hiala eto tsika senao aloha. Dada sy neny a. Mifona le. Mifona fa tena diso ananao tsinitsinina anareo. Resy ankehitriny. Tena resy. Tsy raikitra. Aleo tonga dia misaraka nareo fa tsy mifamihana indray. Mifona re tompoko. Sao dia isotorana eto ka hanahirana anay polisy eto. Mingavo more. Andao mivoaka nareo mivady azafady. Ianao vany ahy tonga dia lasa mandeha. Dada sy neny a. Ary ainga ane. Ary omenareo aty ny telefony fa tsy azo hitondrana telefona any. Indrisy mantsary dada sy neny. Dia tsy hitako tsony tokoa nareo. Efa bolana tokoa izay a. Zaho ty tsy maintsy niala tao amin'ilay trano nitoeranay. Sady voaterina midy daholo izay azona midy ahafahana misakafo. Dia izao lasa miantokahana ilay tia tseny izao sisa ny ataoko. Mafy tsy marina ka. Tena mafy. Izay toerana rehetra mba nitadiavako azy tsy nisy nentina indray fa samy nahareny lazaratsiko daholo. Sady ho aiza amin'ity bebese moa e. Nefa ny olona azy efa baka mbola sahirana vao mahita azy. Ny aty trano saseny mba hipetrahana. Rehefa tsy mandeha ny tsena dia ny anana midy ihany ny atao rony dia ino ny atao solona sakafo. Tsapako ankehitriny fa tena mafy tokoa ny entiny dada sy neny ka. Sao avo tena manenina noho ny nanaovako tsinitsinina ny zareo. Tsaroko daholo ny anatra natony. Raha mba nanaraka tsara indreny amantsy izay dia mba tsy ohatr'izao nahazo anahy. Ary tsy ho lasa mpanompon'ny olona mitezaka tsy fantatra ny dada sy neny. Ndry mba nanao ahoana re izy izay ihany. Salama tsara ve? Dia tsy misy fomba halalana an'izany tokoa. Allô?
Aiza daholo nareo amin'izao? Ay, any an-tsena. Tsara izany. Tandreminareo misy miala lavitra azy, an? Ambeny tsara izy. Aza vela isy ikitikitika mihitsy ny izany izy e. Arovy tsara mihitsy. Miandro tsara ny fiovantsika aloha. Ay, efa misy miambina koa ny trano sachet hipetrahany. Ay, tsara izany. Ihany ran'olo ny programa ny lesef iny a. Tena nahavariana ny filazany nefa zao indray no nanaovany atsikako. Dia tsy haiko e. Asainy mipetraka ato amin'ity trano ngeza be ity tsika dia ato mikarakara zaridaina, mahandro sakafo. Sady izay ilay ajainy reto mpiasa mivezivezy be ato reto. Miadana be antsika ato ran'olo e. Tena tsy azoko mihitsy ka. Afaka manao izay tiantsika atao tsika. Afaka mandehandeha any ivelany ihany saingy lavitra sady efa misy olona irakiraka metsena ihany koa. Tsy fantatra fotsiny hoe aiza ty toerana misy antsika ity ka. Ohatry ny toerana amoron-dranomasina zany anie ny fahalalako azy e. Somary mangingina koa moa na dia hoe toerana kanto sy mahafinaritra azy. Ery alavidavitra io zao vao mahita tanàna maromaro ko. Ka na zaza nge mbola manontany tena foana Ranjato e. Dia aiza zany zao vania amin'izao. Mbola velona ve? Sady mahavariana ange misy olona manatitra vola be foana isan-kerinandro izao e. Zany mihitsy. Sady izay tsy mahazo miasa be ontsika ato. Afaka matory amin'izay tena toriana, manao akanjo tsara. Nefa dia hoe anompo an'ilay polisy vaviny mandritry ny 5-10 taona. Ranora, tena mahagaga. Fa hono e. Dia nga dia tsy tadidinao mihitsy ny numero indrindra mba hiatsotsika azy ko. Tsy mba mahay mitadidy an'izany aho e. Izay indray ianao. Izy azy izay ngamba ny efa tena mipenipenina mihitsy mitady antsika ko. Sarara mandeha ve namany tsena androany. Tena voatelony zato ny laviko. Reto voatabia reto koa moa somary mantamanta dia tsy tiany olona angambako. Io efa lasa nivarotra voatabia. Tsy nandeha angamba ny anana. Aleo tsapaiko kely aloha itsereko ny toe-pony. Modiodiko ny tapo sy voatosika aloha. Oay, tena mba tsy mijery lalana koa ianao Ramse a? Saika ny anjera mihitsy a? Azafady madamo, vao hitsaka ao ange ny voatabia amidiko e. Ka le rangahy iny tsy mijery lalana ako. Za ary saika ny anjera. Ay ve, misaotra an'Andriamanitra aloha tsy nianjera ianao mizato akanjonao zato e. Raha azoko tsara mbola andeha hiasa ianao madamo. Ie, tena mbola andeha hiasa mihitsy aka. Raha nianjera teo aho tonga dia miverina nodiko. Ka raha izany, ao ary aloha fa fanany kiraronao fa tratra mipotika voatabia vao hitsaka ao teo e. Ka tsy mety izany. Izany nanitsaka ny... Eny, ianao tokoa no nanitsaka ny voatabiako teo saingy mitsinjo anao mbola hiasa sao dia bedy ny mpampiasa anao any ianao raha vao maloto ny kiraronao ko. Moa ianao koa tsy afaka mba hoe hody solo akanjo tsony. Sady izay tsy mba manana lamba mafana ny kiraronao koa range ianao e. Raha ianao indray nefa izao ny andeha hamafa ny kiraronao dia mety maloto ny tananao sy mosoaranao. Nefa ianao mbola hiditra hiasa birao. Ao ray tsy maninona fa fafako ny kiraronao e. Tsy mety re madama. Jereo anefa mijerijery be antsika daholo ny olona rehetra e. Mitangorona mihitsy aza. Mba lesina ho an'ny zareo koa nge izao ataoko izao e. Ny Jesosy arange madama, sady tompony tompo ny mpanjaka nefa nihidina tetỳ an-tany hamonjy ny mpanoty. Nahafoiny eny sady mbola nanasa ny tongotry ny mpianany ihany koa. Mba ho lesina ho antsika sy fianarana ho an'ny olombelona rehetra. Ka ataoko angamba madama fa tsy ampafirana ataon'i Jesosy ny ataoko a. Dia ao amin'izay ary aiza moa ilay mosoara kely fanaoko am-paosy iny hamafako azy farany. Dia amin'izay mba maina tsara.
Vanya, tena mitady ho sakany foko ny mahita ny fihetsika taony. Tena niofa Vanya, tena niofa. Nilefitra tanteraka, tsy menatra sy manambony tena tsony. Zay ao tsara, mangirangirana tsara iringa izy zany. Afaka mandeha amin'izay ianao madama fa vita. Izaka ny anaranao azafady? Vanya tompoko. Tsara toetra loatra ianao, tena hafa mihitsy. Tsy toy izao ny toetrako taloha tompoko. Manolotra ny ratsy sy ny toetra tsy mendrika nataoko a. Nazao aza ny fiainako tompoko, aleo lanina mitoetana mendrika ny androko sisa. Mino afahamindra fo amiko Andriamanitra tamin'ny nanaovako tsinontsinona ny ray aman-dreniko. Izay tsy hitako tsony ankehitriny. Mahaliana ahy miresaka aminao, fa aleo aloha andeha hiasa e. Mbola hiresaka aminao aho indray andro any. Misaotra indrindra amin'ny fanetretena nataonao. Tahin'Andriamanitra ianao madama, dia masotoa miasa. Fa zao e, tsy misy vola. Tsy mety re tompoko. Fantatro fa simba ny entako nefa tsy mety amin'ny fomba fisainako izany ampanolonao ny voatabia voahitsakao izany. Ary fonako fa tsy afaka andray ny volanao izany a. Misaotra indrindra. Fa raha sitrakao dia omeo andre olona kilemaina mangatakry. Zay tena mahakasika ny foko mihitsy izany toetranao izany ka. Ay, fa toa mitady hitomany ange madama izany. Tsy menatra ve? Mandehana aloha miasa e. Mbola mioniny ihany sika. Eny akia, veloma vetivety ndry. Veloma tompoko. Ahoana ihany titsika ty ranova. Zany zany tena lazaiko anao fa malahelo anjanako mafy mihitsy e. Ka afaka anoa izy io nefa moa ianao e. Ako Iza mahita an'izay hany dia ankinina amin'Andriamanitra re sisa e. na irindra na ivanya samy tsy misy hita daholo hatramin'izao. Tena loso ty marina. Mora aloha re ranjato a. Tena lasa tsy mitombinato mihitsy ny saiko ranova. Andao andosy le tadiny aketsika ka. Andao marina. Ka sao dia aniongotra ny eny ty fanapahan-kevitra andositra ty re. Aleo miandry ny rariny eto aloha. Eny indray ariko. Tena tia tamy fidetany ty le polisy favy ny sambotra na marina. Te inona zao no lasainy amiko eto? Mademoiselle Vanya marina, mandeha ve ntsena? Manajanao sefo. Anga ity miandro sy anjara omen'Andriamanitra eto e. Zany ve? Malafo sara e. Tsy efa endry sara amin'izao. Ary izay andro lasa izay sefo a. Na minitra na sekondra sisa omen'Andriamanitra dia aleoko lanina amin'ny tsara ny fiainana. Tsara zany ka. Fa zao efa nalefako nandeha indray aman-dreninao fa tsy fantatro fotsiny hoe lasa izy na aiza. Zany ve? Dia tsy fantatro ve ny nalehany? Tena tsy haiko ka. Zay fa veloma e. Eny tompoko. Ahoana ry zany marina? Nalefanao ny dada sy niny. Dia aiza? Andriamanitra, ampiotsarova izy any amin'ny toerana izay misy azy ihany na tsy ho hitako tsony aza. Nefa na zany aza dia andohalako eo anatrehana hifona aminy hanambarako ny vahatotsoko. Avelako eo aloha reto eto reto fa andeha hisotro dite sy mofoaka. Iny fa niala teo. Aleo hitinaingana ny fitaratra aloha dia hovainaingana ny endrika ka. Heveriko angamba fa tonga ny fotoana.
lahatra be koa ny olona eto izany. Mialoloha miandry kelikely ka sady mitazatazana ny voatabia amidy ihany. Oe, iny no misy olona mividy. Aleo aloha fonjeko. Ty ary tompoko, misaotra e. Hoay, ty fiarakatikaty raha tany am-pianarana indray mandery. Mitazana tsara le madama ao anaty fiara. Ie, andraso antonona aloha sao dia mba misy zavatra ilainy. Manahoana ianao madama? Salamo, mba hivitany voatabia vetivety hoe akiza. Ohatra e, fa tsy ianao ve ilay mpianatra tary? Ie, za indrindra ny tompoko. Tadidinao tsara. Omeo fitondrana ary za fa za mihitsy angeno mivarotra voatabia eto akaiky eto e. Ay, fa toa lasa maloto kely nefa... Karaha mange za madama e. Enao koa. Ty ary atao izay tokony hampanaovana lasary fotsiny e. Zay fa etsy aloha kely etsy aho miandry. Eny tompoko. Ary aleo hoe sorona amin'izay aloha ty satroka be soromaso mainty ty ka. Raha datsaka ho anao fahitana anio fany aho. Ty ara ny voatabia anao madama. Efa nataoko mora be sady reto koa nge sisa ny farany teo e. Ay, atao vetsy amin'ny ilany etsy a. Dia ndao aloha ny ry mba indramiko kely hividy sosisy ery aloha ery e. Mekara aloha atao anaty fiara e. Ay ve, tsy maninona ka. Mahazo seza tsara ary e. Andriamanitro, fa tsy... Eny akia. Irindra zoiko. Sa manonofy a? Tsy ry zandry malala. Rindra zokona tokoa ty. Rindra? Tena faratatsaka amiko ny fahitanandry. Fa ahoana k'izao? Ndao aloha andeha sady miresaka e. Misy zavatra tsy azoko rindra. Tendry ve sany le... Eny akia. Za daholo no ambadika reny rehetra reny. Jereo reto. Hoay aky. Ndry koa zany le polisy vavy. Dia le madama nitondra skotera. Dia ahoana le birao polisy? Ie. Trano namboarina fotsiny iny mba hanafaizana andry e. Tsy nisy polisy zany. Ny tamin'ilay faharoa indray nifampiresaka tamin'ny zareo polisy mody hoe misy filma kely atao fotsiny. Dia navelan'ny zareo anao any sarina tamin'ny ry dada sy neny iny a. Ndray aky, miaka andry aky za. Arono ary rindra. Aizy dada sy neny. Risa daholo ireo olona manao akanjo complet manofahofantsika ireo. Dia oviana zany ry ny tonga avy any an-dafy. Fiambina nasaiko ny ambina andry daholo reny. Nisy koa tany amin'ilay trano sachet nipetrahandry. Ay ve. Efa nanao ahoana izay ianao ranora? Tena reraka be mihitsy eny ianao izany e. Efa mba azoazo aloha e. Mba miorano kely aloha azafady. Ndaso aloha fa misy fiara miditra anie izany e. So dia mba le polisy vavy a. Jereo malaky aloha ary. Ka eto mbaravarakely ety any dia hitako ka. Oay, iny tokoa misy fiara miditra. Iza ary io e. Ka zany ve tsy le polisy vavy? Lozy ty marina. Tsy marina. Zany ariko. Zany fa miakatra amin'ny tohatra sady izy ko. Manaova aloha mampalahelo be eto keto ianao e. Amin'izay mba milefitra ny fony. Io fa mamovaravana izy ranora. Manahoana oay. Rindra. 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 Dada sy neny. Vanya. Ny zanako. Hitako ihany ny zanako. Dada sy neny. Vanya. Avy aty ny zanako.
Vania, Andany marina. hitako ihany maditra kely koa marina. Rehefa be ranomaso eo rehefa sao dia hotorana eo Rindra fa ahoana zao Rindra? Zao ilay programa nylazaiko anareo ry dada sy neny. Areza le polisy vavy. Ino anaka? Tsisy an'izany rery dada sy neny Fa ahoana e? Rindra daholo ny tao ambadika reny. Jereo ange reto anaty sakosy reto e. Zay marina. Andriamanitro, ay ve zany nanovoataresaky mihetsika ianao Rindra? Vania dia ahoana ny... Endry dada. Tsapako fa famaizana tokoa reny rehetra nyseho reny mba hahatonga ana iofa. Ary tena nampiovana tokoa. Rentiko anarenana ny fiainako. Fa ny aolom-baovao tia manoloana anareo ty ry zoky sy dada sy neny fa tsy... Eny, faly tena faly reto. Azoko nytoy ny resaky ndry rehetra e. Fa hono Aresy Parisy. Raha neniko farany dia lasa nafindra ny ray aman-dreny antolo ary any izy. Hono Rindra, dia aniza zany ty trano be hafa miendrika hôtely ty ndraika? Ty ny taratasy misoratra amin'ny anaran'ny Vania ty. Omeko azy mba hivelomany sy amin'ny tany ny fianarany. Satria ho lasa hôtel lehibe izy ty afaka ray volana. Efa vita ny tetikasa rehetra. Izany no mahatonga an'ireo mpiasa marobe efa mikarakara sady manampy anareo retoreto. Zany ve aky? Mahatoky indray zoko fa hianatra tsara amin'izay za. Tsara izany kely. Ie, ary tsy amelako raha tsy lasa ny andafy ohatrandry kosa. Misaotra zoky dia misaotra tamin'ny famaizana fa nitondra soa anazy zany. Indrindra fa nahalala kokoa zany atao hoe sary